5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like frita fatsiro, sady foana inazy. Sakobis, gaska tsara. Fianambidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Mafana ny tohidra raha amin'izao fotoana fiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenan'izao. Manoloan'izay, miankina amin'ny didy avoaka no isiany ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena na tsia. Ny alabato nataon'ny kandida Irmara no anendrikendrihan'ireo kandida solombavam-bahoaka avy any Firaisankina raha ny votoatin'ny fanambarana androany. Mibaribary ankilan'ny fandikan-dalàna nataon'ny kandida Mpanjakana ary lohalarana nanaovany Andry Rajoelina fampelezan-kevitra. Hiaro hatrany ny demokrasia sy ny zon'olombelona, ny fahafahana fototra sy ny filaminana ary ny fampandrosoana aty Afrika. Ireo no isan'ny fikevitra ny votra taorian'ny conférence internationale andian'ny fahatelo nataon'ny IDC-CDI tao Paris. Niafara tamin'ny famoizana aina zaza entona ny fanaovam-pitsabo tsinitsinina marary mila fitsaboana tao amin'ny hôpitaly CSU Giera. Mahelaza etapaka ny tanany ary tokony ho asiana pilatra ny tonga hatramin'ny fahafatesany no ny tandrevaka nataon'ny mpitsabo. Ngado natao Pyongyang androany ny filoham-pirenena Rosiana ity ny fijidiana faharoa nataony tao amin'ity firenena ity. Miantsy prian'izay. Migadona ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anarak'izay. Tony mahazatra matoa andatsoratra nondeha no kafatsika ny fampalalamba avao amin'ity alina ity. Mafana ny tohidra ray eto amin'ny firenena amin'izao fotoana fiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenan'izao miankina amin'izay didy avoaka ny arak'izany no isiany filaminana eto amin'ny firenena na tsy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena ka eto Andriatsilavo. Na eo aza ny fiomanana sy ireo fihetsiketsehana isan-karazany ankalaza ny fety fiverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara mbola any amin'ny vokam-pifidianana ofisialy avoaka ny ACC hatrany no ifantohany ny sain'ny beseny maro amin'izao fotoana. Io didy avoaka ny ACC io mantsy no iantoka ny hoavin'ny firenena eo amin'ny sehatra politika sy ny fiainany vahoaka malagasy sy iray manontolo. Mitohy hatrany ihany koa ny fanambarana mikasika ny alabato, tsy fanaran-dalàna, fampiasana fitaovana sy olom-panjakana, fikasana anafoana na amadika ny safidim-bahoaka eo ampiandrasana izay vokatra ofisialy avy amin'ny ACC izay. Ny zava-misy mafana ny toetra raha eto amin'ny firenena eo ampiandrasana izay vokatra ofisialy avoaka ny ACC izay. Mafana satria voalohany indrindra ny alina ary nanasa tanana ny CENI taoriny ny fanambaran'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra vonjomaika ny faraka 12 ny volana Jona lasa teo. Nanasa tanan'izy ireo ary nanipy ny baolina eny amin'ny ACC araka ny voalazan'ny lalàna raha ny fanazavana nomeny izay narahana andin'ny dalàna nandritra io lanonana ofisialy natao teny amin'ny CENI fohy be io. Faharoa, manizingizina sy manamafy fa tsy anaiky ny alabato sy ny tsy fanaran-dalàna ny seho ireo kandida rehetra voakasika izany saika ho manerana ny nosy. Izy ireo izay samy nametraka fitoriana teny amin'ny ACC avokoa ka antony mahatonga ny fitoriana eny anivon'ny ACC ho tafiakatra amanarivony maro. Fahatelo, manamafy sy manambara etsy ihany koa Andry Rajoelina fa tsy andefitra amin'izay mizingizina ka ametraka korontana aoriny ny famoahany ACC izay vokam-pifidianana ofisialy eo izay. Na dia ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta aza ny tokony hiteny izany amin'ny maha lehiben'ny androm-panjakana azy. Fahaefatra, mazava ho azy fa tsy maintsy ho avy ary hiatrana ihany koa ny tafika hiaro ny ACC aoriny izay famoahany vokatra ofisialy ny fifidianana izay. Fahadimy manaraka, inona no ahazon'ny vahoaka malagasy izay efa tena ao anaty fahasahiranana lalina amin'izao fotoana?
inona ny sary mety iseho ary inona ny mety ho tranga aorin'ny ho vokatra ofisialy avoaka ny ACC io raha ireo lafin-javatra ireo no jerena. Ny tsy azony rehetra lavina aloha hatreto dia ny hoe manana azy ho hitaky sy aro ny safidy nataony ny olo-pirenena tsirairay avy amin'ny mahatany demokratika antsika izay misy fifidianana tokony ho hajaina mandrakariva izay safidin'ny vahoaka izay ka izay olona tena no safidiny sy lanim-bahoaka no ampindramina ny fahefanana. Manana didy anaja sy ampanaja io zoanana ny olo-pirenena io ny mpitondra fanjakana fa tsy sanatria akory ijoro amin'ny endrika hafa ka izay hitany fa mety aminy sy mampilamina ny kajy politika apetrany no hirosoana tahaka izay efa niainantsika teto tao anatin'izay 10 taona mahery izay mitaky zo anefa dia tompona andraikitra ihany koa satria mitaky andraikitra ny fananana zo eo indrindra ny mahasaritra ny toedrara ankehitriny ka mahatonga ny rehetra ilaza fa miandry ampitoniana ny voka-pifidianana ofisialy ary mahatokony ACC hitsara araka ny rariny sy ny hetsiny tsy mitanila fa ampiatra izay tena voalazany lalàna. Ny alabato izay nataon'ireo kandida avy amin'ny hirimarana ho anendrikendrihan'ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisan-kina amin'izao fotoan'izao raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity mbaribary ny fandikana hita mialoha mandritra ary taorian'ny fifidianana hoy izy ireo ary isan'ny lohalarana tamin'izany nanaova ny Andry Rajoelina fampelezan-kevitra fity nokolona. Nanomboka tany amin'ny sefokotany hatramin'ny fihetsiky Andry Rajoelina ny tsy fanaran-dalàna teto amin'ny firenena tamin'ny andron'ny fifidianana hoy ireo kandida avy amin'ny firaisan-kina raha nanao fanambarana androany manao antsoavo ary mitaky ny fahendrena sy tsy fihitany lana avy amin'ny HCC amin'ny fitsarana ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka ireto kandida. Iny fifidianana niseho iny izay feno Oscar ny fanazavana. Io ihany koa ny tokony hijereny ireo vondrona iraisam-pirenena ny zava-misy eto amin'ny tsika izy ireo izay mandray anjara tamin'ny fanampiana arabola ny fikarakarana fifidianana. Fa manoloana ny tsy fanaran-dalàna rehetra izay niseho ny fandikan-dalàna na ny alabato nandritra ny fifidianana nandritra ny fampelezan-kevitra tsy fanaran-dalàna ny karazana alabato rehetra nitranga tamin'ny andro fifidianana na tany amin'ny SRMV zany na tany amin'ny CENI zany na tany anivon'ireny birao-pifidianana mihitsy na tany antranony birao-ny fokotany zany na ny antranon'olona tsotra be dia be zany zavatra hita zany ary na tonga antsika aty amin'ny vondrona firaisan-kina sy ireo rehetra miaradia dia vondrona firaisan-kina hoe fifidianana tsy madio, fifidianana maloto, tsy mangarahara ary tsy nalalaka iny fifidianana izay nitranga izay natao iny fa antso ho an'ny HCC izay mandinika ny rarano zao fotoana zao nataona eto hoe hitsara ampamaninana anaraka ny lalàna ary hijery ireo alabato rehetra izay tsy azo ekena. Nefa manoloana an'izany ihany koa izay dia manao antso amin'ireo communauté internationale izay heverinay fa manana anjara andraikitra sy anjara biriky tokony ho entiny eto amin'ity firenena ity satria anisan'ny mitondra ny financement na ny fanampiana amin'ny lafiny maro samihafa amin'ity tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia manan-kolazany ianareo manoloana an'izao zavatra mitranga zao. Raha ny fanazavana hatrany ireo alabato izay nataon'ireo kandida avy amin'ny irimary no anendrikendrena ireo kandida avy amin'ny fanoherana ireo amin'izao fotoana. Ireto farany izay tsy nanana fahefana hatrany amin'ny birao-pifidianana nandritra ny androm-pifidianana iny raha ny fanazavana hatrany. Tsy tonga satria fidy misaotra anarana tao anatiny io 538 fa rehefa lasa 398 zany zareo tsisy olona narary misy tamin'io andro io tsisy olona tsy afaka nandeha mifidy mihitsy tsisy olona tena hoe tsy dia niasa saina tamin'ny fifidianana fa tolomoany tao anatin'le tanàna zany ka voasoratra tao anatin'io saly tonga nandeha mifidy daholo 100% ny mpanay anjara tamin'ny fifidianana rehefa nisaina le bulletin tao anatin'ilay pliany zareo tsy zavatra azo natao fa tsy nanoratra hoe soraty ato fa zay ny zavatra hitantsika ato rehefa jereva raha nefa ny taux de participation amin'ny salina rehetrarehetra tamin'ny fifidianana iny vitsy ny mihoatra ny 50%. Io anay anatin'ny salina ray hoe 100%. Magaga dia rehefa nijery amin'izay ny résultat navoaka ny CENI rehefa avy eo jereo fa ny anay district n'Ambatondrazaka 330 ny bureau de vote fa 328 no misoratra efa fantatro zany izy hoe reo le bureau anakory misy anomalie reo no
tsy nataony senior aby izy ny antony nanao PV ny seny nanao azany fanamarena zany zao ny tranga tato anatiny ty rovakakabata eto fitenena amitsika hoe misy ny tsy fiatezana teo am'le fifidianana tamin'ny fanatanterahana le fifidianana fanenanatsika profo koa zany no tenentsika fa tsy ananatsika profo sarotra manao an'izay anisan'izany ary zay ny tenenana hoe ny candidat ny firaisankina dia tsy nanana ato tsy nanana fahefana anyendra mamborao anatin'ny bureau de vote na reo se fokotany reo na ataokeo reo mpikirakira mpikarakara rehetra hatramin'ny andro fifidianana na hatraty amin'ny SRMV zany tsy manana ato anao an'izay ny candidata teny vo firaisankina fa efa zareto anatin'ny fitondram-panjakana zay ny atao hoe ny délégué mpanjakana se fokotany mpikarakara nanolotra n'izany atao hoe olona atao anatin'izany mpikarakara ny andro fifidianana zany gaga nefa ianao ateriana fa maheno hoe tena misy assesseur nano tena hoe sady délégué président bureau de vote lasa délégué amin'ny candidat zay izy tazara tsy marina ary tsy mitombony zany anara-masakaiky ny zotra ny famohana ny voka-pifidianana ireto kandida ny eo anivony HCC izay tokony anana ny fahaleovan'ny tenany amin'ny famohana io voka-pifidianana io tsy aivony isan'ireo endrika fangalaram-bato no tanisain'ireo kandida avy amin'ny fanoherana ny fampiasana amin'ny bileta efa voamarika mialoha ny fanovana ny vokatra avy amin'ny SRMV sy ny fanabotsinana isa ho tombosoana ireo kandida mpanjakana irany ny tatitra androany ao anatin'izay fanohikevitra ara-politika izay hatrany tsy mifanaraka amin'ny vinam-pampandrosoana ilain'ny vahoaka malagasy ny fomba hitondrany mpitondra fanjakana ny firenena raha ny zava-misy tao anatiny 5 taona lasa hatramin'izao ho ny fanohikevitra mpitandrina misotro ronono Randrianomanana Samuel tamin'ity androany ity vokatry ny tsy fahaizany mpitondra fahaizany mpitondra io kafoana ihany koa tao anatin'izay ny fihavanana malagasy Henri Florian no mitatitra ny antsiprian'izay tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitantanan-dra-panjakana tao anatin'ny 5 taona lasa ka hatramin'izao fotoana izao raha ny nambarany pastera misotro ronono Randrianomanana Samuel eo anatrehany olam-bahoaka misy amin'izao fotoana izao tsy izay lahara-pahamehana mahana ny olam-bahoaka no iazakazany mpitondra fa ny fihetsiketsehana tsy ivelany izay tsy misy akony akory amin'ny ady vilany ny isam-batan'olona natsoriky fa tsy eo amin'ilay filany vahoaka zany no tantanan'ny fanjakana ohatra fotsiny hoe ny tantanan'ny fanjakana n'le firenena dia ty zany ny zavatra raisiko hoe fanorenina fotodrafitrasa manara-penitra no anna ny vahoaka nefa ny zavatra atokony androany be deabe no efa tsy mihinan-kany eto Madagasikara be deabe no efa tsy manana atokony antsony sy ny sisa dia le zavatra ataon'ny fitondrana nefa zavatra tena tsy mifandray amin'izay makany ambilany ny vahoaka malagasy zay tena marina tena ampandroso amin'ny Madagasikara zany zay ny tena tanjon'ny raha ohatra hoe zay ny tena tanjon'ny fitondrana dia manao zay ampisy ny fandripahalemana aloha fandripahalemana aloha zany voalohany indrindra dia makany amin'ny asa famokarana sy fambolena fototra any amin'ny fototra mihitsy zany fa zao mampalahelo mifofotra lay any amin'ny fototra fa ny zavatra harina ao anatin'ny amataonany adiny ray dia fongan'ny asan-dahalo asan-jolahy ny sisa rehetra manontolo ankoatr'ireo namafisiny ity mpitandrina misotro ronono ity ihany koa fa potika tanteraka ny fihavanana malagasy amin'izao fotoana izao vokatra ny tsy fahombiazana amin'ny asa ny mpitondra fanjakana tena mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria anankiray tena mivadika tanteraka ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatra anankiray lazaiko amin'izany dia ao zao ny hafatry ny taolo malagasy ireo taolo malagasy na nafatrafatra mihitsy aleo verytsikalakalam-bola toy izay verytsikalakalam-pihavanana fa tena mifamadika zany amin'izao fotoana izao ka dia lasa ny tsikalakalam-bola ny lasa manjaka eto amin'ny firenentsika fa very le tsikalakalam-pihavanana rehefa very zay tsikalakalam-pihavanana zay dia lasa mifamadika ny fiainan'ny malagasy rehetra manontolo lasa mifamono ny malagasy amin'ny fitadiavana vola ka aleon'ny olona vola toy izay aina dia be deabe any afoya amin'izao fotoana izao zany amin'le izy teboka maro samihafa indrindra fa ny mahakasika ny sosialim-bahoaka araka izany no tokony hanjakazany mpitondra mba hahafahan'ny vahoaka mamokatra sy miary ary miara-mampandroso ny firenena iray manontolo
hatramin'ny mpitandrina misotro ronono mazava ny fanioan-keviny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa voaososy ny maha-kandida ireo mpirotsaka-kovidiana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ireo distrika maro. Isan'ireo nanapatra ny fahefany amin'ny mpandaniana ny kandida mpanjakana ireo olom-boafidy toy ny ben'ny tanàna raha ny zava-misy tao amin'ny distrika ny Besalampy manokana. Ny zava-misy tamin'iny fifidianana iny izay tokony andraisan'ireo mpisehatra sy rafitra mikarakara ny fifidianana lesona tsy hatongavana amin'ny fifanolana ara-pifidianana indray. Nanapatra ny fahefany ary nitsabaka ireo andraikitra tsy tokony hosaniny hatranaty birao fandatsaham-bato. Ben'ny tanàna nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ireo distrika maro. Mibaribary zany ampandaniana ny kandida mpanjakana tao Besalampy. Hatramin'zoso fahefana nanandro mpirotsaka-kovidiana, voahososo ny kandida tsy miankina tany an-toerana. Raha raisiko ohatra tao amin'ny commune Ambolo du Sud, fokotanin'ny Bemoka, izay nisy fandraisana anjara mivantana ny maire mihitsy satria izy no mibaiko ny membre ny bureau de vote rehetrarehetra zary lasa tao tsangan'olona ireo olona ireo araky ny sary izay hitanareo moa izay manamarina an'izany. Ary ny tena nampalahelo dia hoe tsy nisy nakandidanao fa dia toa lasa sahy de sahy tokoa ny maire tamin'izany fotoana izany. Nandrahoana ny tenako amin'ny makandidana, nandrahoana ihany koa ny délégué de candidako eo imason'ireo membre de bureau rehetrarehetra tao amin'ny birao mpifidianana io, ka ohatra ratsy zany zavatra zany, ohatra ratsy tsy haina hoe mahatonga azy sasa ohatran'izay ngamba noho ny maha hoe kandida mpanjakana no toanany. Tsy tokony ho raisin'ny fanjakana sy ireo rafitra mikarakara ny fifidianana ho fanakorontanana araka izany. Nitsikera sy ny fampahafantarana ireo endrika tsy fanarahan-dalàna amin'izao fotoana izao ny kandida. Ny tenan'izay misintona ny rehetra indrindra ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Aka lesona tsy hatongavana amin'ny disadisa ara-pifidianana niteraka krizy maro teto amin'ny firenena hatrizay. Aza raisina fotsiny hoe ho fanenjehana na hoe fanoerana, fa mba tena raisina amin'izay zavatra hita hoe maro ireo zavatra hita ireo hoe tsy nety ka mba handraisana lesona satria hita sy tsapa ho anay izay nilatsaka fifidiana fa manomboka miakivy ny vahoaka raha vao misehatra amin'ny resaka fifidianana satria zary lasa toa ny ankamaroany raha ny zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina eny dia hoe aleo tsy mifidy tsony raha mbola ohatran'izao ny zavatra miseho. Raha ny safidim-bahoaka izay tokoa no mipetraka dia ho moramora ho an'ny fitondram-panjakana ny mitondra an'izany fampandrosoana izany, fa raha tsy izay no mitoetra dia ho hitantsika fa ho sarotra satria raha olona lany tao anatina tsy filaminana, tao anatina kolikoly dia mino fa ho sarotra amina ny ara-iasa amin'ny vahoaka ary. Lalam-pifidianana senisy ny maro hafa, isan'ny mila fanavaozana manokana ho ireo kandida. Eo ihany koa ny tokony hanokafana hevitra bebe kokoa ho fantatry ny rehetra mahakasika amin'ny mety sy ny tsy mety ataon'ireo solon-tena-mpanjakana eny fotony. Ny olom-boafidy, ny olom-boatendry hatramin'ny filohan'ny repoblika mandritra ny fotoa amin'ny mpifidianana. Fa hiarohatrany ny demokrasia sy ny zon'olombelona, ny fahafahana fototra sy ny filaminana ary ny fampandrosoana aty Afrika ireo no isan'ny fehikevitra ny voatra tao aorian'ny conférence internationale. Andian'ny fahatelo izay nitanterahany international démocrate centriste na ny IDC-CDI tao Paris. Kaeton Andrietsilavo. Tao aorian'ny ny conférence internationale andian'ny fahatelo no tanterahan'ny international démocrate centriste na ny IDC-CDI tao Paris, namoaka fanamarana izy ireo ka niombo-kevitra fa amondrona ny hery sy ny asa tao rehetra hierovana ny demokrasia, ny zon'olombelona, ny fahafahana fototra, ny filaminana sy ny fampandrosoana aty Afrika. No amafisina izy ireo tao anatin'izany fa miaina hatrany ao anatin'ny toetra ara-politika mafana i Afrika izay ahitana fampiasan-kery, fanamby ara-pitantanana sy ara-demokratika. Isan'ny miteraka olana amin'ireo firenena afrikanina ny fampiororona, ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra, ny kolikoly, ny jadona, ny osoka amin'ny fifidianana. Ka ireo no miteraka fanjanahana amin'ny endriny vaovao, mikatsaka ireo arena nanan'ny firenena tsirairay avy aty Afrika ary tsy mitsinjo ny vahoaka ao aminy. Na ahafana namondrona ny hevitra sy ny valiteny afaka ampiasaina azona vokatra azo tsapahitanana ny fiaonana izay natao hoy ity fanambarana ity.
ka izany no hahafana miroso amin'ny asa mitondra fanamafisana ny filaminana sy ny demokrasia anatsara ny fisitrahana izy n'olombelona azo ny fiarahamonina sy ny teratany afrikanina tombony nahafana namantatra ny lokanady iraisam-pirenena anatin'izao fotoatsarotra lalovana izao ihany koa ny ady hevitra sy ny fampizarana natao ka hahafahan'ny kontinanta afrikanina hiatrika ny fanamby ankehitriny sy ny hoavy indrindra ny fametrahana fitoniana politika sy ny demokrasia izay fototra tsy azo ialana amin'ny fampivoarana ara-toekarena sy ara-tsosialy manoloan'izany nandray fanapahan-kevitra ireo mpikambana fa iroso sy hanamafy ny asa tao miaraka tanjona ny anara-maso ankalalahana ny zava-misy marina ara-politika anome tantsoroka ireo antoko politika mpikambana hiaro izay efa azo amin'ny demokrasia ary hitoroka ireo tsy fitoviana sy tsy fanarahan-dalàna samihafa ataon'ireo governemanta afrikanina sasany izay manimba ny demokrasia ny tanitandalàna sy ny fanitsahana ireo lalàna iraisam-pirenena isan-karazany ireo antony rehetra ireo no naintsona ity fanambarana ity hoe déclaration de Paris samy nanao sonia izany avokoa ireo antoko samihafa mpikambana nandray anjara avelantsika eo ny tontolon'ny politika hivadika ao anatiny vaovaon'ny toe-karena vetivetsika tsy maro toerana ny sehatry ny arena kibony-tany eto Madagasikara na eo aza ny fisian'ireo orinasa mpitrandraka lehibe efa nytaonany maro amin'izao fotoana izao izy ireo izay tokony ho antoko ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy ankilany malaina mifampiasam-bola eto amintsika ireo mpandraraha lehibe noho ny olana mifodi-dravitrasa sy ny lalàna mifeny sehatry ny arena kibony-tany ho ny mpahay toe-karena nanaovany mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androan'ity ity nokolona marefo ny toe-karena malagasy ankehitriny na eo aza ny fisian'ny orinasa mitrandraka arena kibony-tany lehibe miisa 5 avy amin'ny faritra Antsimo sy any Antsinanan'i Madagasikara isany amin'izany ohatra ny fitrandrana ao Ambatovy sy ny any amin'ny QMM Toliara orinasa izay efa niorina teto an-toerana tao anatin'ny taona maro ohatra ny manamafy ny fahaverezany lanjan'ireo arena kibony-tany amin'ny toe-karena malagasy ny fitrandrana grafika izay efa nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2007 Jeanne Nambara ny mpahay toe-karena Andriana Antoine Jona ankehitriny misy orinasa ngezabe atao hoe Next Source Materials izay nanomboka tamin'ny taona 2000 nitrandraka ny grafita ao Fotadrevo dia nanao anjery zareo ary amin'izao fotoana izao dia nanangana usine zareo ato Maurice ao amin'ny usine ao izy nanodina ny grafita atsika ho anode de batterie izay ilaina amin'ny finday sy ilaina amin'ny voiture électrique loza mananontanyna Madagasikara zany satria ny valeur ajoutée zany lasa voafindra any Maurice zay ny tokony tadavintsika tadavin'ny fitondrana anambatambazana andreo mpahay toe-karena reo fitrandrana ngejabe reo mba hoeto Madagasikara ny fanodinana an'ireo akora any amin'ny kibony-tany aloha une partie zay vao misy valeur ajoutée zay vao alefa amondrina any ivelany anjara asan'ny fanjakana no misarika sy miantso ireo mpamatsy vola hiditra eto Madagasikara raha nambaran'ity mpahay toe-karena ity hatrany ankoatra izany sankana mamparisarisa ireo mpandraraha lehibe ihany koa ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa toy ny lalana ahafahana mitrandraka iny fotony eo ihany koa ny resaka lalàna mifeny sehatry ny arena kibony-tany izay maro anisa saingy tsy misy didy fampiarina raha ny fanazavana hatrany ya ny tena hita mamparefo azy dia eto amintsika ny lalao ny tranga raha atao ohatra ny hoe football zany hoe eto toerana antsika amin'ny lalao azy mandrisy nefa fa ny fandraisana andreo mpanambola ngezabe reo eto amintsika dia tsy misy terrain homologué araka ny tena amin'ny fanatanjahantena hoe tsy manantsika aloha foto-drafitrasa andraisana azy ireo na lalana na ny herinaratra ny électricité na ny olona anampy andreo amokatra todika aty amin'ny Afrika ny mason'izao tontolo izao sy ny mpanambola hoe aiza atsika no investira amin'ny Afrika. Ny Afrika manana olona betsaka, manana main d'œuvre betsaka, nefa ankehitriny Madagasikara dia mbola tsisy hatramin'izao. Fa maninona zay ny fanontaniana hoe ahoana mahatonga an'izany? Mila zany tsika mpitondra mahay négocier,
may mifandrarà am'ireo investisseur reo sokafana amin'ny varavarana dia ampidirina zareo fasilitena ny petrahan' zareo eto amboarina atao zay mora azy mihitsy mba azahoan'ny toe-karenantsika miarina ny volantsika manana ny santany ary indrindraindrindra ny vahoaka malagasy manana ny fahefa mividy. Ahina ny fisitahany ireto mpandraharaha misehatra ny andrenan-kibon'ny tany eto an-toerana raha toa ka mitoy ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Ireo misehatra ireo izay afaka miantoka ny toe-karena malagasy raha toa ka misy ny fijerena ny fepetra rehetra amin'ny fanodinana izany. Araka izany, vonina ny hanatsara ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany tokoa ve ny fanjakana malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona nijoroan'ny FMFP na ny fao malagasy de formation professionnelle amin'izao fotoana izao. Tontosandroany ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny FMFP sy ny Bianco tanjona ny anehoana ny fitantanana madio sy mangarahara lavitry ny kolikoly makasika ny latsakemboka alohan'ireo mpiara-miombonantoka indrindra ireo orinasa mpandoha latsakemboka ao anatin'ity FMFP ity. Daniela Minoarso. Ho fanehoana ny fitantanana madio sy mangarahara lavitry ny kolikoly ireo latsakemboka alohan'ireo mpilarara na ireo orinasa mpandoha izany eo anivon'ny fao malagasy de formation professionnelle na ny FMFP fa ihany koa nipetrahan'ny fitokisan'ny reto farany amin'ny FMFP niroso tamin'ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa tamin'ny Bianco androany teo anivon'ny FMFP. Tamberina raikitra voalohany zany dia fampisehoana fa voatatana araka ny tokony izy, voatatana amin'ny fangaraharana, voatatana ao anatin'ilay atao hoe etika ny volana satria tsy volanay akory fa volan'ireo mpiara-ombinantoka dia midika zany mila aseho ireo mpiara-ombinantoka ireo indrindra zany ny orinasa satria ny orinasa no voalohany mpiara-ombinantoka manome an'ity FMFP ity dia mila aseho ireo orinasa ireo hoe voatatana araka ny tokony izy ny vola entina izay amin'ny endriky ny latsakemboka isam-bolana. Faharoa misy fiara-miasa koa atao amin'ireo mpiara-ombinantoka zany ataontsika amin'ny teny frantsay hoe PDF no filazatsika zany ireo mpitondra vola miara-miasa satria hitany fa mety aminy koa ny fitantanana atao amin'ny FMFP amin'ireo koa dia manana an'izay adidy zay manana an'izay tamberina andrakitra zay mampiseho fa voatatana araka ny tokony izy ny vola zay apetrana. Ankoatra izay, isan'ny antony irosona tamin'ity fifanaovantsony ity ihany koa ny soroana mialoha ny mety ho fisian'ny kolikoly na amin'ireo mpitantana izany na amin'ireo mpilarara eo anivon'ny FMFP. Dia ho jerentsika ny hirika izay mety mampanjary ny kolikoly. Tsika tsy miteny hoe misy mihitsy ilay kolikoly fa zay ilay fisoroana. Ozy izy ny fitenena malagasy aleo misoroka toy izay mitsabo. Zany hoe mbola tsy misy akory ilay aretina dia efa soroana. Ary tsika mieritreritra ny hanao zavatra tsara dia atombokitsika any amin'ilay fanombohana azy ilay izy jerena hoe inona ny hirika izay mety hampanjary amin'ilay kolikoly dia hoizantsika tsetsenana izay hirika izay mba tsy ho tonga. Ary izay mihitsy ny tanjona ao anatin'ny fifanarahana fiara-miasa tahaka izao mba tsy ho tonga any amin'ilay antsoina hoe mpatsaray tsy ho vava. Andrasana aorian'izao fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny FMFP sy ny Bianco izao ny fametrahana asa fanarahan-dalàna hiady amin'ny kolikoly eo anivon'ny FMFP, ny famolavolana ny politika sy ny rafitr'asa hiady amin'ny kolikoly, ny fanentanana ny mpiasan'ny FMFP amin'ireo loza teraky ny kolikoly, ny fampahafantarana izay loza teraky ny kolikoly izay eo amin'ireo rafitra sy ny fomba fiasan'ny FMFP, ary ny fananganana ny rafi-pitantanana miady amin'ny kolikoly na nisy maka mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izo 37 001. Manao asa soa indroa isa-taona ny orinasa misy klosy fantatry ny maro amin'ny hoe mividy ray mahazo ray. Ho fiatrehana ny asaramanitra indrindra ho fanampin'ireo olona tena sahirana ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Nanatanteraka hetsika nantsoina hoe amin'ny fofahadimy izy ireo teny amin'ny botika Gama Store Antanimena androany. Hetsika izay nizarana akanjo mafana, kilalao, arendrina ary biskuit ho an'ireo izay efa nahazony tike teny amin'ny boriboritany fahatelo. Fanampalazavana mahakasika izay.
Amin'ny sisin-dalana zany hoe le tena hoe tsy manan-kialofana reny no nisitraka an'izay fanomezana avy any aminay izay rena fa olona 250 à 300 personnes teo no nanaovanay any fizarana no nisitraka le fizarana dia eto dia tsy adino ny misaotra anareo mpanjifa natao mikamastor natao misy cloche dia ireo nanoana fotsiny ihany koa na tsy nanjifa ary fa hoe tonga nitondra ireny akanjo tsy ilaina tsony tany an-trano ireny dia mankasitraka anareo rehetra fa niarana vita sasotsika amin'izao asaramandro izao dia manentina antsika rehetra foana iara-iasa dia mankasitraka tompoko. Dia tena maranako anazy moa zany dia nietsika toy izao dia ataonay foana ataonay botika misy cloche na hoe ny kamastor dia ny fanjifanareo mpanjifa dia efa action avy any aminareo fanatotosana asa soa ihany koa dia manentina antsika rehetra anjifa tsy iara-iasa aminay an-trano. Dia izay ihany koa no entsika misento vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 juillet 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Asaramanitra miavaka be miaraka amin'ny Canal Plus, horonan-tsary vaovao be aranao amin'ny Novegas amin'ny endriny vaovao isaky ny sabotsy ny alahady sy ny sary miaina ho an'ny ankizy toy ny Garfield izay nadika amin'ny teny malagasy. Tsy adino ireo nahandro gasy mafilitra natolotra ho anao. Aza miandry lintsony ary ny 30 May hatramin'ny 7 Jolay. 30 andro be zao amin'ny To Canal Plus no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny formule misy anao. Afanao misitraka ireo fandarana rehetra ireo e. Gaufrette nature, un cappuccini extra. Smack, smack, smack tinao, smack nena, amle wile. Tena fakir, matarugi. Gaufrette smack afake, sady misy tsiro fromage. Tena malefadefa kanika tsara. Gaufrette smack afake, sady misy tsiro fromage. Tena malefadefa. Smack, la gaufrette afa tsiro, sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Qu'est-ce qu'Airfiber by Blue Line? C'est une connexion Internet qui transmet vos données à la vitesse de la lumière. Airfiber est connecté à la fibre optique de Blue Line, garantissant ainsi stabilité et rapidité. L'installation est d'une grande simplicité, facilitant ainsi l'accès à une connexion ultra rapide comme jamais auparavant. Imaginez en plus un opérateur qui ne compte pas vos datas la nuit et les week-ends. Chez Blue Line, c'est exactement ce que nous vous offrons avec Airfiber. Pas de feu pour freiner vos soirées Netflix ou vos projets du week-end. Avec Airfiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. Mamerina ny araba trano tomboky lasia tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity trangam-piarahamonina avy hatrany. Ny afara tamin'ny famoizana aina zaza enitaona ny fanaova mpitsabo tsinotsinona ny marary. Mila fitsaboana atao amin'ny hôpitaly sy SUJRA. Mahela izay tapaka ny tanany ary tokony ho asiana platra no tonga hatramin'ny fahafatesana. No nitandrevaka nataon'ireo mpitsabo ny fianakaviany Mahela izay tsy hijanona amin'izao fa mitaky ny fandraisana fepetra enitra manoloana ireo tandrevaka tafahoatra ataon'ny mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana amin'izao fotoana izao. Honina saina. Ilay zaza nianjera teo ambony fandriana
ka nianjera teo ambony fandriana izy a dia tapaka ny tanany noentina tany amin'ny hôpital mpitsabo-mikambana moa izy a nandeha nijerena radio natao radio ilay tanany dia nisy fissure teo amin'ny poany teo amin'ny kohany. Ny sabotsy valojona teo no nitranga izay lozana azo any Mahela izay rehefa niara-ny lalao tamin'ireo cousin. Tsy afaka nandray ity hôpitaly Tetsiadana ka nentina teny amin'ny urgence ny CHUJR ny marary. Mofomamy no nohaniny aloha izay ary ny aliny fahavalon'ny volana Jona io tokony tamin'ny 1.10 alina no niditra ny bloc opératoire. Teo ny nanomboka ny zavatra tsy nampoziny fianakaviana. Nampirina bloc izy dia nisy complication tao anatin'ny fanaovana bloc dia ny teny moa zareo hoe momba le sakafo nohaniny nampisy complication le izy nefany a efa nazavaina tamin'ny zareo hoe ny sakafo izy a alohan'ny natongavana tany dia juste morceau na gâteau nohaniny nefa ny zavatra tsy zakan'le zaza le natao anesthésie générale. Ny zavatra tsy zakany tao dia lasa nanao allergie le zaza ka niteraka arrêt cardiaque mihitsiny. Teo amin'ny 10 minutes teo izy a nanao arrêt cardiaque ka nivoaka le dokotera. Nivoaka daholo ny dokotera sady nikropaka daholo zareo a dia niantso ny dokotera rehetrarehetra niditra tao nanampy nanao réanimation le zaza dia niverina ny ainy le zaza aloha niverina indray ny ainy fa izy zareo no niteny hoe tsy ampy aspiration le zaza. Izy zatra tsy ampy izy fa tokony ho transférena le zaza any amin'ny salle de réanimation any ambony. Zany moa tena zareo zany hoe inona tokony andrasana zany raha ohatra ka ianareo ihany no miteny hoe état critique ny zanako nefa indrasanareo ohatra lalaovinareo le izy. Niasarotra ny toe-pahasalamany Mahela teo anatrehan'izay tandrevaka sy tranga maro no niseho hoy ny reniny ny afara tamin'ny famoizana ny ainy ity menaky ny ainy tokony ho tamin'ny 10:00 ny alahady 7 Jona. Fanafody efa un carton kely a nampiasaina tamin'ny zazakely nefa zazakely tapaka ny tanany dia karazana fanafody moa tsy ho voatanisaka daholo no nampiasainy zareo. Fa ny tena nampalahelo dia hoe nasiana sonde le zanako nefany a nampilasy zareo tamin'ny voalohany hoe juste couche no ampiasain'le zaza. Sonde daholo-dehibe nampiasaina tamin'ny zazakely nefa zazakely mbola 6 ans presque stagiaire foana no tena niasa tena hoe mikarakara le zaza fa ny dokotera juste mandalo dia lasy alors que le zaza état critique hozy izy zareo tena stagiaire tena ohatrany hoe tena milalao akoho zany ataoko ohatr'izay mihitsy le izy. Olombelona nanaovanao expérience tsy mba nisy analyse aloha voalohany indrindrany a avant nanaovana le anesthésie générale. Tsy nisy autorisation parentale ny maty noho ny maty le zaza tonga dia maikamaika be zareo hoe ao dia avoaka le zaza ohatran'izany. Tsy nisy autopsie fa tonga dia navoakavoaka maika be le zaza. Tsy navoaka fotsiny tsisy hoe acte na décès tsisy cause de mort nanamoaka le zaza fa tonga dia nasainy zareo nentina noty le zaza. Ny maty moa tsy hiverina intsony fa raha ny tokony ho izy a zaza tokony tsy ho faty mihitsy izy raha toka niasa sy nametraka ny tena hoe madokotera sy nandraindraikitra anazy zareo. Ny lasa tsy hiverina intsony hoy ny fianakaviana na izany aza ijoro izy ireo ary feo ampelatana ny manampahefana ny raharaha ho fampitsarana ny endrika tandrevaka eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Fomba mifahafatesany Mahela zany a amiko za nahita satria za tao natao fianarana le zaza tokony fakafakana daholo momba le zaza ny toe-pahasalamany rehetrarehetra tsy nisy zay dia nagaga rehefa sena vidy fanafody zay dia be da be loatra le fanafody nefa ve platra no atao ty zao atao inony ty zaza tsy epotra ane io e. Za zany dia manaitra ny tompony andraikitra rehetrarehetra mba jerenareo io hôpitaly io e tena efa be menimeniny zay angamba zao ny voalohany a nitory amin'ity zavatra ty ary efa mandeha any amin'ny ambaratonga mpitsarana any io raharaha io a zanakay tsy ho velona tsony a fa ny antony anaovana en'izao a tamtamma zao a mba hijery sy anova famindra zareo amin'ny hôpitaly ao fa tsy hoe rehefa tonga ao dia marary rehetrarehetra ny atao fianarana be da be ny olona iresaka aminay a manana mitovoka aminay ka dia eto zay zany dia manentana justice pour Mahela dia zay mitovy manana ka aminay ka tsy nitenatra amin'izay aloha tsy hijoro anova famindra fa raha tsy manova famindra tsika dia ho faty eto foana tsika vahoaka malagasy
iray ao anatin'ny maro miarany tsirariny sy ny fanaovan'ny mpitsabo tsinotsinona ireo mila fitsaboana amin'ireo hôpitalim-panjakana ity nahazo ny Maela tao amin'ny CHUGRA ity. Tsy hipetrapotsiny ny fianakaviana ary miantso ny fanadihadiana lalina sy ny fiapetra entitra ampitsarana ny tranga toy izao izay adikan'izy ireo ho filalaovana aina. Hoaratsika kaiky ary ho hita miandalana eo ny fivoaran'izay raharaha isan'ny mahaberesaka eny anivony hôpitalim-panjakana izay. Fa manararoatra mampiakabidy sy mangalandaza avokoa mandritra ny fotoanan'ny fety toy izao. Ireo mpivarotra entana fampiasa amin'ny andavanandro antony antsony mpiaro ny zomy mpanjifa. Ministeran'ny varotra sy ny fanjifana amin'ny fanarahamaso sy fanasaziana ireo tratra miopefy ao anatin'izay Daniela Minoarso. Fomba fanao teto hatramin'izay ary vao maika mihamahazo vana ankehitriny indrindra rehefa ankatoko ny fety tahaka izao ny fanararotana fampiakarana vidin'entana sy ny fangalaran-danja ataon'ireo mpivarotra entana fampiasa amin'ny andavanandro na ny PPN eto amintsika. Nateo azy izany tsy mbola hita taratra treto ny fandraisana ndraikitra ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindra fa ny ministera voakasika manoloana ireny tranga ireny. Tranga izay tokony hojeren'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana akaiky ho fitsonjovana ireo mpanjifa madinika ho ny filohan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Alohantsika tsy fanararaotra amin'ny tarendravatra zay satria ny fiainana efa sarotra. Faharoa manaraka an'izay mitodika ihany kosa ny amin'ny tompona andraikitra ny amin'ny resaka ny hoe varotra izay dia ny hoe alao laiso ny adiditsy andraikitra anao satria tsara tsahivontsika ny ole reto sy fanana ny siramamy ary amin'izao efa tafakatra 9,000 efa misy 500 sy 9,000 zany tarendravatra zany no tsy azo ekena ny hoe aiza ilay tompona andraikitra manao ny asany ve ilay tompona andraikitra efa napetraky ny fitondram-panjakana no hoe hiditra amin'ny telovolana manaraka sitany 100 andro izay andrefesana ny asa vita ny ministera ny tsirairay avy ka eto dia mampatsiasa hady ny amin'ny tompona andraikitra ny ao amin'ny sy ny ara-barotra zany hoe ministera ny varotra sy ny fanjifana dia ny hoe mba hijery aingana dia aingana ity fanararaota na resaka vitin-javatra ity fa tsy vitany hoe hitina descente et zéro non raiso ny fanapaha-kevitra raha tokosa hita fa betsaka loatra amin'ny fanararaotana. Jaivina tsy mitsaha miakatra trany amin'izao fotoana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro eto amintsika kanefa ny fahefa mividin'ny vahoaka tsy mitsaha ny totongana ankilan'izay. Pirofo manamarina fa tsy lara-pahamehana amin'ny fanjakana ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Mandidina ny 100 manerana ny Madagasikara ireo zaza tsy ampitoana voatazona-ponja no ireo eloka samy hafa amin'izao fotoana izao. Raha tsy tokony alefa eny anivo ny toeram-pamonjana avy hatrany izy ireo izay mbola azo arenina sy ahitsy hiverina eny anivo ny fiarahamonina. Olana ny tsy fampiny ny toeram-panabeazana toy ny akandy. Mandidin'izay sy ny fikirakirana ny antota taratasinady makasika ny zaza tsy ampitoana araka izany. No isan'ny votoatin'ny atrikasa mandritra ny 3 andro iaraha mpitsara mandray an-tanana ny dosie an'ireo zaza tsy ampitoana sy ny UNICEF amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Fa ny tena somary olana sedraina izay tokony anaovana defi zany sy ezaka dia le hoe tsy voatery apetraka any amin'ny toeram-pamonjana akory ny ankizy raha hoe solafaka fa raha mbola azo arenina izy dia tokony hoe afaka alefa any amin'ireny toerana fanabeazana reny. Izy ireny nefa indray tsy voatery misy raha any amin'ny toerana lavitra be hoe any amin'ny faritra alavitra toerana ireny zany no mahatonga ny hoe fahasarotana indraindray. Ny fahasarotana koa indraindray dia hoe misy fetra ny didy maika ny ordonnance de placement provisoire avoakan'ny mpitsara misahana ny zaza tsy ampitoana. Ny olana zany dia hoe tapitra ilay didy io indraindray nefa tsy manana fianakaviana ilay zaza afaka handray azy. Ny fanamby amin'izao zany dia koa hoe anao tantsoroka miaraka ny mpitsara misahana ny zaza tsy ampitoana sy ireo mpiandraikitra eny amin'ireny akany ireny mba hijery manokana ny mahakasika ny toe-javatra tahaka izany hoe inona ary ny vahaolana mahakasika an'ireny ankizy tsy ampitoana ireny.
Iazo ny majanga vetivety sika ao anatin'ny ity vaovao manaraka ity. Raha ny ato nanomboka ny 8 febroary ny fangatahana tany-panjakana teny anivon'ny Sampandrarano fananantany tany an-toerana. Nisy indray ny nota manambara fa misokatra zany amin'izao fotoana izao ka nisy ny varavarana misokatra nataon'ny Sampandrarano fananantany mahajanga ny farany herinandro teo. Anja Robert Kolomajanga. Ny farany herinandro teo ny varavarana misokatra ho an'ny mponina eto Mahajanga mikasika ny fangatana ny tany-panjakana eny anivon'ny Sampandrarano ny fananantany. Le izy zany fampahafantarana ny vahoaka eto Mahajanga fa niverina ny sokatra indray zany ny fangatana ny tany-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny ato izy teo tamin'ny note iny ity note vaovao ity 232 ity zany tamin'ny 3 juin 2024 ity no milaza fa efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fangatana ny tany-panjakana. Zany hoe fampahafantarana ihany koa le izy ny olona izay nanana tany talohan'ny 31 décembre 2010 rehetrarehetra izay navoakanay lista eo amin'ny braonay ny anaran'izy ireo mba hanatona ny Sampandrarano fananantany mba ampiseho ny fahavononan'izy ireo fa hoe vonona izy ireo indray zany hoe merina sy anohy ny fangatana izay efa nataony zareo. Nisy moa zany tamin'ny note ny 8 février 2024 iny ny inventaire izay nataonay misana ireo fangatana tany nataon'ireo olona ireo izay talohan'ny 31 décembre 2010 rehetrarehetra dia napetraka anay ao ny peta-drindrina ahafahan'izy ireo mijery renanan'izy ireo. Dia ireny anarana rehetrarehetra izay nalainay ireny zany ireny no tenenina amin'izao fotoana izao hoe raha mbola vonona izy ireo ny anohy an'ilay fangatana zany dia manatona anay satria amin'ny 8 juillet 2024 zao na 9 jolay 2024 no mifarana ny fandraisanay ny anaran'izy ireo izay mbola vonona ny hanohy ny fangatany. Koa manentana anazy ireo zany izahay amin'ity varavarana misokatra ity mba hoe hanatona ny Sampandrarano fananantany amin'eo izay fahavononana zay amin'ny alalan'ny fandraisanay ny anaran'izy ireo sy ny fanaovan'ny zareo soni ary ny lavitondro miaraka amin'ny taratasy fiantohana milaza fa hoe vonona ny anohy ny fangatahana izy dia izay zany no anton'ity varavarana misokatra ity. Ratsaivina dia nisy ny note nivoaka ny 9 ny volana febroary 2024 ny amin'ny fiatohan'ny fangatana ny tany-panjakana ka ny note 2 nivoaka ny 7 ny volana jona 2024 indray izany no mamaritra ity fisokafan'ny fangatahana tany-panjakana ity. Fa manoloana ny fahasarotany fiainana andavanandro fanampian'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao nanatanteraka didipotra faobe androany ny fikambanana A2M na ny ambojanaka mifosy mifanampy efa natao ara-mafisana ny fanampiana ny mpiarabelona ho ny filohan'ity fikambanan'ity androany onona saina. Manomboka amin'ny 4 alina ariary hatramin'ny 5 alina sy iray hetsy ariary eo ny fanaovana didipotra amin'izao vaninandro izao. Maro ireo ray aman-dreny no tsy mahatakatra izany ka nahatonga ny fikambanana A2M na ny ambojanaka mifosy mifanampy hikarakara didipotra faobe ho fanampiana ireo ray aman-dreny. Tena natapaka-hevitra anazy zany hoe atao asoavana ny zaza dia mba marika ihany koa tena hoe lehilahy izy ary indrindraindrindra hoe isaorana lehibe indrindra ihany koa ny atao amin'ny fikambanana A2M nanome fahafapo an'ny ankizy ary indrindra ihany koa hoe tena mahafinaritra ny ataon'ny zareo fikambanana ao amin'ny A2M. Sarotsarotra tokoa ny resaka hoe fititiavana vola izay ka indrindra hoe tena mahafinaritra anay indrindra amin'izany hoe maimaimpona zany ny tolo-tanana izay ataon'ny fikambanana A2M. Saotranareo association A2M manao tolo-tanana ho an'ireto vahoaka madinika be dia be reto. Noho ny fitiavanareo no nanaovana izao tolo-tanana izao ary mbola Andriamanitra ny niasa aminareo mba hanao bebe koa hatrany nareo amin'izao tolo-tanana izao satria tratry fahasahiranana zao ny olona ao anatin'ny tena ady mafy ny olona amin'izao na dia mifitadiavam-bola ary sarotsarotra ihany
ka misaotra betsaka anareo manao zao tolo-tanana zao eto amin'ity commune Ambohijanaka ity. Zay angamba no azoko tenenina sy lazaina satria faly zahay eto Ambohijanaka misy ny tolo-tanana toy izao tena faly zahay ka dia misaotra anareo. Fiainana zao raha tsika mahalala ny fitadiavam-bola sy ny vidim-piainana ka zarary mba nisy hoe hetsika nataon'ny association ohatran'izao dia nafinahitra ary marary mitohizany foana hatramin'izao aloha. Tena manampy izy, manampy be da be mihitsy satria mitsinjo ny vahoaka madinika izy ana indrindrandrindra fa sahirana. Tsy vao izao no nanampy ny mpiarabilona ny fikambanana Ambohijanaka mifosy mifanampy raha ny fanazavana itoy ary velatra amin'ny sehatra samihafa izany. Natao izany mba ho fanakakezana ny vahoaka ety fotony satria ao anatin'izao fotoana zao koa dia fotoanan'ny fasahirana zao ary mitsindro hatrany ny olona ety fotony ny asa sosialy izay karakarain'ny association Ambohijanaka mifosy mifanampy. Hetsika fanao isan-taona rehefa volana jona ohatran'izao dia misy ny ao anatin'izany didipotra fahobezany karakaraina androany ary manomboka rapitso sy rafakapitso ary hatramin'ny sabotsy dia tety an'ireo fokotany 12 izay izara arendrina ary koa panier garni ho an'ireo be antitra izay tena marefo eto anivon'ny commune Ambohijanaka. Eto dia maneho fisaorana ho an'ny sénateur Andrina izay voafidy teto Antananarivo. Izy tokoa no antom-pisiany zao didipotra fahobe zao satria avy amin'ny fampitaovana rehetrarehetra teo anivon'ny fanafody natotosaina zao. Tsy ho latsa-danja amin'izany ihany koa ireo namana rehetrarehetra niarany katroka mitoto na fotsy na andro na masaka an'io fotoana an'io izao. Araka izany itony asa sosialy ho tanterahan'ny fikambanana Ambohijanaka mifosy mifanampy. Zay ihany koa no hoe miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Ngadona Pyongyang androany ny filohan'ny pirenena Rosiana ity ny fididiana faharoa nataony tao amin'ity firenena ity. Raha saika mikatona tsy mifandray tamin'ny firenen-kafy Korea Avaratra hatramin'izay. Izao tsikarotra misokatra amin'ny Rosia izao indray ny firenena rotonta izay nilaza ny anamafy ny fiarah-miasa indrindra amin'ny lafiny ara-tafika androany. Tapitra ihany koa ny fiarahantsika tamin'ity androany ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Smack, like gaufrette afa-tsiro sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjara. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.